Manatrika antsika eto ny anabavy Saya ijoro vavolombelona amintsika izy amin'ny zavatra nataon'ny tompo taminy teo amin'ny fiainany. Voninahitra moa zany ho an'i Jesosy irery ihany ny ijoroako vavolombelona eto. Za moa zany de Saya ny anarako. Za de narary maso nandritra ny 7 taona. Plus 6 misiaksa ny degré ny solomasoko a. Tao anatin'izany de tsy mazaka masoandro ny masoko. Ary rehefa matory ihany vao miala solomaso de rehefa manao dosy. Tao anatin'izany koa zany narary ny voan'ny cystia. Rehefa nanao analizy nefa de saika nampidirina hôpitaly amin'ny tobinadala zany satria misy krizy. Tao anatin'izany nefany nomeny dokotera fanafody tapaky ny sase zany. De rehefa mihinana an'izay fanafody zay de mikorotana ny saiko. Tsy mazaka tabataba zany fa nazaza mitomany zany de tsy zakako mihitsiny. De nanahoana ianao natao délivrance de nanahoana ianao tao anatin'izay? Rehefa nare fitorana filazana tsara tahaka an'izao zany de nanapa-kevitra satria tsy nahita fanasitranana mihitsy zany tamin'ny dokotera. De natao délivrance de zao sitrana. Tena salama tsara? Tena salama tsara de nanao verina nanao analizy de tsisy tsony le kakana nandehandeha tao anaty lohako. Amin'izao ianao mahita tsara ny masonao tsy manao solomaso ianao. Ya de voninahitra ho an'Andriamanitra fa de narary maso izy ny cystie ihany koa tao amin'ny lohany rehefa natao délivrance ny anabavy de tena salama tsara izy amin'izao fotoana izao ny tompo nomena voninahitra. Ijoro vavolombelona eto ihany koa ny anabavy Sarany amin'ireo zavatra nataon'ny tompo taminy. Nahatra ho an'i Jesosy irery ihany zany no ahafahako mijoro vavolombelona. Za zany de ataona maro mihitsy ny fatorany asiny. Tena sepitra isan'andro mihitsy tsy afa-miaina mihitsy ary voariva ny andro ka mikatona ny trano de efa sepitra zay. Tsy mitsahatra mihitsy manao salbutamol na foradila zay vao afaka matory. Kanefa noho izay ako nandre ny fidinana vavolombelona de nanatona ny mpanompon'Andriamanitra mba hanafaka fitỳ vola maro aniny efa laniko maro tena vola maromaro mihitsy efa laniko efa kivy mihitsy asa sady efa sika nanary tompo tsy ho afaka amin'n'intsony zany de aretin'ny ity mandrakizay. Kanefa de nisitran'ny tompo atao aoriana naovana délivrance. De tsy vitan'izany anefa fa mbola nisy koa ny tension namatotra na nandevo mihitsy izy io satria de efa tena niakatra 22-12 mihitsy ary zany ary tsy nahazahoako zanaka mihitsy satria vao mijanona ny reglako de miakatra foana ny tensionko jusqu'an'izy hatramin'ny hoe maty eo akiko le zaza. De mihinana fanafody mandra-pahafaty aho izy ny dokotera ary de tsy navelany hiteraka intsony. Kanefa no nanatona ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny taorinan'ny fanentanana hoe misy vavaka fanafahana ohatran'izao de sitrana ary de amin'izao fotoana izao tsy mihinana ninina intsony tsy mihinana fanafody anakely azy. Nefa mandra-pahafaty ianao tokony hihinana fanafody? Mandra-pahafaty ihany tokony mihinana fanafody. De salama tsara zany izao? Salama tsara mihitsy amin'izao fa de raiky mihitsy Jesosy. Voninahitra zany de ho an'Andriamanitra irery ihany afaka soma tsara ny anabavy Sara amin'izao 2 fotoana izao. Ya de mbola ijoro vavolombelona amintsika eto ihany ny anabavy Naniny amin'ireo zavatra nataon'ny tompo taminy mihinanao ny fitenenana. Ya, voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona fa za zany taloha de narary nitsidra 2 volana sy tapany. De rehefa nanantona dokotera de niteny ny dokotera hoe zaza tsosik'hoditra efa nanika 3 volana. Fa tsy maintsy didina aingana. De aveo moa za zany naheno fanentanana ohatran'izao zany de nanantona de natao délivrance. De rehefa avy nanao délivrance de niverina tany amin'ny dokotera satria fa rendez-vous ny dokotera de natao écho. De rehefa nanao écho de nanjavona tsy tao tsony le zaza. Tena tsy hita tao mihitsy. Ao anao izy ny dokotera tamin'ny nahitany an'io zazany tsotsikotra tao anatin'ny kibinao io? Gaga ihany aloha izy hoe efa nanao inona ianao izy satria mantsy ny olona hoe teny izy hoe ny olona misy zaza tsotsikotra zany izy 2 volana sy tapany rehefa mety ho faty. De gaga ihany izy hoe fa maninona ndasaiza le izy nanjavona de nanazavana azy moa za hoe netiko tamina mpanompon'Andriamanitra de natao délivrance sy nentina mbavaka. De amin'izao zay anao tena mahatsiaro tena salama tsara? Tena salama tsara. Inona ny hafatra Ny hafatra ho an'ny olona rehetrarehetra zany de hoe manatona an'i Jesosy
fa tsisy zavatra tsy hainy atao fa aminazy rery any ny ahitana fanasitranana sy ny zavatra rehetrarehetra zay ny tompo nomena voninahitra ny am'izay fizorona vavolombelona tena mahery vaika izay mahagaga ny asan'Andriamanitra misaotra tompoko. Ya de mbola manatrika atsika eto ny anabavy Elida hijoro vavolombelona amintsika ihany koa izy ny am'ireo zavatra nataon'ny tompo taminy teo amin'ny fiainany. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any no hijoroako vavolombelona. Za zany nandritra ny 7 taona narary maso ary plus 8 misy accent degré amin'ny solomasoko. Nandritra an'izay fotoana izay tena nijaly tao anatin'izay tsy hitako mihitsy na de mamaky soratra vaventy aza. Tena nijaly mihitsy na de any am-pianarana aza tsy afaka hoe mianatra lesona zany ianao sahirana mihitsy vao tafamaky an'io leçon io satria madinika loatra le soratra na de mamaky baiboly aza de na eno fitoriana filazantsara tahaka izao na hoe vavaka fanafana de nanantona mpanao délivrance de sitrana tanteraka amin'izao raha sy fotoana izao de voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Fa tao anatin'izay ihany koa de nisy areti-po koa nahazo tao anatin'izany fotoana izany ary tena nianjaika tamin'ny vadako mihitsy le izy. Misy raha ny olona miteny mihitsy hoe tena kely tao anatin'izany aretin'izany ary tena gaga mihitsy na hoe ny namako aza miteny ana hoe ndriky tena tsy tombontsoa mihitsy fa na eny fitoriana filazantsara ihany koa de natao délivrance de sitrana tanteraka amin'izao ary matanjaka ihany koa de voninahitra ho an'Andriamanitra. Zany hoe tao anatin'le délivrance indray mandeha natao taminao zany de niaraka daholo reo an'ireo. Salama tsara ianao zany am'izao fotoana izao. Inona ny hafatra? Ny hafatra antsika izay mahitana sy mandreana amin'izao de manasa antsika rehetra mba ho tonga amin'ny vavaka fanafana izay ataonay de manasa antsika rehetra ary tsisy ain'Andriamanitra atao zany amin'ny fiainantsika rehetra fa izy rery any vahaolana de asaina ihany koa tsika tanora izay tanora mitovy rehetrarehetra ka ohatra hoe manana olana ianao de manasa anao mba ho tonga. Misaotra tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra tain'Andriamanitra sika. Manoloana antsika eto ny anabavy Dorothée nanana olana izy teo amin'ny fiainany fa rehefa nanantona an'Andriamanitra izy de nandray fiovana. Inona zavatra nataon'ny tompo taminao anabavy? Voninahitra ho an'i Jesosy rery any nijoroako vavolombelona eto za zany taloha de nanana aretin'andro izay tena nanandevo mihitsy nandritra ny taona maro. Isaky ny tsinam-bolana izy io de mihetsika foana ary tena manaintaina tsy misy fiafarany tena tsy zakako mihitsy ny fanaintainana. Ary dokotera maro nefa nalehako, vola maro koa nefa laniko tsy nahita vahaolana mihitsy aho tamin'izany. Taorin'izay koa nefa de nanana fivotosana koa taty amin'ony. Tena fa mivoaka taty ivelany mihitsy izy io ary rehefa hivadika cancer mihitsy. Tena diso hevitra tanteraka mihitsy ary diso fanantenana satria efa nieritreritra ny ho faty zany hoe amin'ny fieritreretana maha-olombelona hoe cancer zany efa hoe ho faty. Nefa rehefa nahena hoe misy vavaka fanafahana zany de nanantona mpanompon'Andriamanitra de voninahitra ho an'i Jesosy fa herinandro fotsiny nametraha tanana anahy de levona tanteraka le fivotosana tato amin'ny nony. De naretina andoko ny tsahatra. De nitsahatra mihitsy ny aretina ary manao hatramin'izay de tsy menam-panafody mihitsy. Hatramin'izao. Salama tsara mihitsy. Tena salama tsara. Inona ary mba hafatra amenao ny mpijery antsika? Ny hafatra zany de tsy natao ahery ny fahagagana fa natao anareo amin'ny olona rehetra ihany koa. Hain'i Jesosy ny zavatra rehetra. Manatona an'i Jesosy fa tsy misy zavatra tsy hainy. Eny fa na ny aretina tsy sitrapana-fody ary de hain'i Jesosy. Tsy mila vola be zany ny ao amin'i Jesosy. Ka ny hafatra manatona zay manana kamo mitovy amiko fa afaka nasitrana anao Jesosy. Halleluja. Voninahitra de ho an'Andriamanitra mahagaga ny asan'Andriamanitra ka de isaorana an'Andriamanitra ny amin'ny nanafahany ianao.